Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerabantsika revako malala tratra ity sabotsy fa 9 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny lioka toko 5. Filazan-tsaramasina araka ny lioka toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 120. Lioka toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 120. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala tamin'ny gananasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely Jesosy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia izy tamin'ny Simona: mandroso ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoanareo azy an-drano. Fa Simona namalika nanao hoe: Tompoko, mandritry ny alina nefa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa natao izany dia nahazo azy an-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saky nilentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia ninkohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nanao hoe: Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Fatalanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny hampian'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona: aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra dia nanaraka an'i Jesosy. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ity lioka toko 5 ity dia manitina na maneho ny fomba izay niantsoany Jesosy ho an'i Petera, ny zava-nitranga tamin'ny fomba niantsoana an'i Petera. Ny 120 dia manao hoe: dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Inona ny avako no ataon'i Jesosy mba ahatonga antsika resy lahatra ka hanaraka azy? Tsy dia mora loatra akory ny hoe miala avy amin'ny fiainana izao tontolo izao, mahafoy zavatra maro samihafa ka hanaraka an'i Jesosy. Fa misy zavatra ataon'Andriamanitra mihitsy, misy zavatra ataon'i Jesosy amintsika mihitsy, misy zavatra nataon'i Jesosy tamin'i Petera vao nanaraka an'i Jesosy Petera. Dia amin'ity toko 5 ity ara dia misy dingana vitsivitsy azo takarina amin'izay fomba hitondran'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika ho mpanaraka azy. Ny voalohany indrindra dia hitantsika manomboka amin'ny 1 Jesosy nifanizina tamin'ny vahoaka. Izany hoe inona ny ataon'i Jesosy mba hahatonga antsika ho mpanaraka azy, dia Jesosy no manatona antsika voalohany indrindra. Jesosy no manatona antsika, manakaiky antsika. Jesosy tsy mba manao kopa-davitra, manao hoe avia, fa Jesosy dia manatona ny vahoaka, any anivon'ny vahoaka, eo anivon'ny tokantranontsika, eo anivon'ny asa aman-draharahantsika. Jesosy eo akaikintsika. Zay raha teo moa ny dikany teny hoe Jesosy na Emmanuel moa no andikan'ny bokin'i Isaia azy, amintsika Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra miaraka amintsika, miandany amintsika, eo akaikintsika. Ahoana no nataon'i Jesosy mba hahatonga antsika hanaraka an'i Jesosy? Tsapantsika fa eo akaikintsika izy. Tsapantsika ny fanatrehany sy ny fisiny eo akaikintsika.
misy ataontsika hoe karazam-pivavahana lehibe maro a eto ambonin'ny tany. Misy any fivavahana silamo, misy ny fivavahana kristianina, ary tsekila moa misy ny fivavahana amin'ny faritra Azia, ny hindoisme, ny boudisme. Fa zay mahasamy hafa ny fivavahana kristianina amin'ny fivavahana hafa ry hafa koa de izao, lay toeran'lay Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra ny an-danitra, saingy Andriamanitra miara-monina amin'ny olona. Tsy hoe olona tahaka ny Bouddha izy, na olona tahaka ny Shiva amin'ny fivavahana Hindu, fa tena Andriamanitra nefa nanaiky niara-monina tamin'olona. No zany revako malala, tsy hoe kisendrasendra akory ilay tenin'ny Matio ary averin'ny Luka hoe nifanizina tamin'ny vahoaka Jesoa. Jesoa eo akaikitsika, mahatonga antsika afaka mahatakatra izay tian'Andriamanitra atao amintsika. Dingana voalohan'izay, Andriamanitra manakaiky antsika. Fa ny dingana faharoa avako malala dia hoy ny filazan'ny Lukazy mitantara, de miaino ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka. Miteny Andriamanitra. Inona nataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika manakaiky azy? Tsy hoe tonga eo akaikitsika fotsiny Andriamanitra de eo, fa tonga eo akaikitsika Jesoa, tonga eo akaikitsika Andriamanitra miara-monina amintsika, de miteny amintsika izy. Mampianatra antsika izy, manazava amintsika ny fiainana, manazava amintsika ny dikan'ny fiainana sy ny dikan'ny toejahatra maro samihafa zay lalovantsika izy. Ary izay lay Andriamanitra mpampianatra. Jesoa de raby mpampianatra. Ary toetra anankiray zay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ry hafa koa, de izy mpampianatra, mpanabe. Mety tsy ho hita amin'ny toetran'ny Andriamanitra hafa zany, zay mety topoiny zao tontolo zao. Andriamanitra tompom-pahefana, Andriamanitra mpitsara, Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Eny zany ny Andriamanitritsika. Fa lay hoe Andriamanitra mampianatra, mitaiza, de ao amin'ny fivavahana kristianina ihany koa mbola ahitanao an'izany. Lay Andriamanitra manaiky hampianatra anao, ny abidi hitantana, ny abidi mpiainana. Andriamanitra manaiky hanazava aminao ny dikan'ny zavatra maro samihafa amin'ny fiainana, ny dikan'ny lafin-javatra maro samihafa amin'ny fiainana. De Andriamanitra manaiky hampianatra an'izany. De inona ny dikan'izany? Andriamanitra mamindra fo, manakaiky antsika, ary manaiky hiaino sy hampianatra ary hitaiza. Zay ny mahatonga antsika resy lahatra manaraka an'Andriamanitra faharoa ry havako. Raha ohatra ka lafin-javatra ataontsika hoe ny fitahiana iny eo ny fa raha hoe Andriamanitra manasazy fotsiny ihany, de tsy mahate hanaraka ny olona. Fa lay Andriamanitra fitiavana mampianatra ny dikan'ny zavatra maro samihafa. Dia hoy ny filazan'ny Lukazy hoe iny Jesoa nifanizina tamin'ny olona ary nampianatra ny vahoaka. Fa ny fahatelo afaka malala, izay mahatonga antsika afaka manaraka ny tompo, mahatonga antsika mahafony zavatra rehetra manaraka ny tompo, de tsy hoe mitaiza ihany izy. Io efa tenenin'ny Mahasalama fahatelo amby roapolo hoe tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra, de fitaizana mihitsy zany. Andriamanitra mpiandry ondry, Andriamanitra mpiandry, Andriamanitra mpitaiza, mpanitsy, mahate hanaraka satria miazona ny fiainanao, manitsy anao, mitaiza anao, manoro lalana anao. Fa ny fahatelo de zao revako malala. Rehefa nampianatra Jesoa, nanazava izy, de niditra tao amin'ny sambo kelin'ny Petera, natao amin'ny sambo kelin'ny Simona. Ravako lay maharesy lahatra antsika de izao, mahatonga ny tompo, mahatonga antsika manaiky ny hanaraka ny tompo, de mijery ny fiainantsika manokana koa izy. Mijery ny fiainantsika manokana izy. Ao anatin'io vahoaka be dia be 7,000 tapitrisa na 8,000 tapitrisa eto ambonin'ny tany io, de voajerin'Andriamanitra
ny fiainanao manokana, ny fiainany tsirairay manokana. Famerimberitsika lay tenin'ny Emilson Daniel Andriamalala na de Andriamalala ao anatin'ny boky anankiray asa izy iny na etraketraka na fofombadiko. Hoy izy manao hoe move ity Andriamanitra zay tompontsika ity de isahirana amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Andriamanitra no mitondra zao rehetra zao, mitondra ny univers na ny erana. Andriamanitra mitondra ny fiainan'ny olona isan-karazany de izavy rehefa mibebaka na zavy rehefa mivavaka de voatery hanovany planina ny foana fe zany Andriamanitra satria ny vavaka. Satria za niankina tamin'Andriamanitra hoe di eo Emilson Daniel Andriamalala de hanovany planiny ve Andriamanitra no ny amiko. Za zay bitika kely apahafiriny zao tontolo zao andany fotoana amiko ve Andriamanitra. Hoe Emilson Daniel Andriamalala ao anatin'ilay tantara moa fa tsy hoe izy akory no teny zany fa lay mpanoratra lay tosika hoe lay tantaraina ao anatin'ilay boky no miteny zany. Ny valiny de zao rehavako malala. Zay tokoa. Voajerin'Andriamanitra ny fiainanao manokana. Petera eto tsy nahazo na inona de voajerin'i Jesoa ny fiferotanainy Petera. Alay fisaritsainy zany mpanarato efa nandritry ny alina nefa nieritreritra hoe ahazo trondro hamelomana vady aman-janaka hikarakarana ny fiainana rehetrarehetra efa nandritry ny alina fa tsy nahazo na inona. Mafy ange zany ry havako hoe olona mivelona amin'ny izay azo isan'andro reto apôstôly reto zay azo androany no hivelomana androany nefa io fa tsy nitondra na inona. Ary de anina tao de ny hain'ny tenin'Andriamanitra ny hainao an'i Jesoa teo. Rehavako malala ho tsika manao hoe hitan'i Jesoa zany. Jesoa miditra amin'ny fiainan'ny olona manokana ary izay ny mahatonga antsika nge tapa-kevitra ny manaraka an'io Jesoa io hoe satria mahafantatra ny fiainantsika manokana izy. Tsy manao hoe mijery ankapobeny an'izao tontolo zao fotsiny izy hoe mitondra ny tany zay rehetra eo aminy, mitondra ny vahoaka zay rehetra eo aminy, fa tena mijery ny fiainany tsirairay ao anatin'io manontolony zao tontolo zao io de voajerin'i Jesoa koa ny tsirairay avy. Zany ny Andriamanitrantsika ka mahatonga antsika tapa-kevitra ny manaraka azy. Fa ny fahaefatra rehavako malala zay mahatonga antsika koa manaraka ny tompo mahafoy ny zavatra rehetra tsy hitany ihany ny fiainantsika tsirairay, fantany ihany zay mahatery antsika tsirairay. Fa izao mangataka fiara-miasa amintsika izy. Hoy izy tamin'ny Petera de nangataka taminy hiataka kely tamin'ny tany izy ary mipetraka tao an-tsambo kely. Zany hoe Jesoa manaiky hiara-miasa amintsika. Jesoa manaiky hifarerasera amintsika ary mangataka amintsika fiara-miasa mihitsy. Zany ny Andriamanitrantsika rehavako malala. Andriamanitra zay manaiky hiara-miasa amintsika. Andriamanitra fitiavana metrano ao amintsika, miresaka amintsika, mitafa amintsika, mahafantatra ny fiainantsika manokana ary manolo tena hiara-miasa amintsika. De miditra ao anatin'ity sambo kely zay sambona mpanjono tsy de manahoana loatra ity. Atonon'olona roa na telo rabe indrindra, olona roa miaraka amin'ny fofona trondro, fofona sy ny tahaka zany, fa nanaiky niditra tamin'izany lay Jesoa. Nanaiky niditra tamin'izany Jesoa, nanaiky ny teny hoe miata-kely ary aloha amin'ny ranomasina. Satria Jesoa va ty amin'ny ranomasina ny vahoaka no avy any amin'ny plasina sisin-dranomasina. Zay mahatonga ny Petera nanaraka an'i Jesoa satria mahagaga teo mason'ity Jesoa ty. Mpampianatra tsy mahazatra azy, mpampianatra feno fahendrena, feno fitiavana, mpampianatra mahay manatsaina endry nefa de zao io fa manaiky resaka aminy, manaiky hiditra ao anatin'ity sambo kely tsotra, sambo kely na tambany vohitra, sambo kely na tantsaha, tsy de manahoana loatra. Fa ny fahadimy rehavako malala de izao ho Jesoa tamin'ny Petera manao hoe alatsaho amin'ny lalina ny aratonareo, azahoanareo azandrano. Jesoa tsy hoe manaiky hiara-miasa amintsika ihany, fa Jesoa mahafantatra sy mitondra antsika ho amin'ny fahombiazana. Lay Jesoa zay tiantsika io, tia antsika io dia mahatonga antsika manaraka azy de izao satria mahafantatra ny mahatery antsika izy, kanefa indrindra koa mahafantatra ny ataony izy. Jesoa zay azontsika tonona amin'ny fotoana rehetra ka afaka manampy antsika amin'ny fotoana rehetra.
mahagaga, afaka mamonjy antsika, mahafantatra ny antondrarahantsika, mahafantatra vahaolana ho an'ny fiainantsika. Le avako malala zay ny natonga amin'ny Petera nanaraka an' Jesosy, ary tsy mbola miovy i Jesosy anao io, fa i Jesosy amin'ny Petera ihany ny Jesosy anao. Lay Jesosy zay mahafantatra ny asanao, mahafantatra ny zavatra mahaterenao. Aza atao hoe aiza moa ny aizan'i Jesosy matematika, aiza moa ny aizan'i Jesosy comptabilité, aiza moa ny aizan'i Jesosy asa zay mety ho za teknika maro isan-karazany. Fa eo dia aseho an'i Jesosy tsara tamin'ny Petera fa fantany ny zavatra rehetra. Tsy hoe fantany ihany zay ilainao, fa fantany koa ny vahaolana ho anao. De tsy gaga isika raha nahafoy ny zavatra rehetra Petera anaraka an'i Jesosy. Fa ny toetratsika rehavako malala de izao. Ny toetran'ny Petera rehefa miteny Jesosy na hoe alatsao amin'ny lalina ny aratonareo ka nahazo be dia be Petera, nahazo trondro be dia be tsy zaka aza, de izao be famaliny Petera. Petera moa teny manao hoe enao koa ve Jesosy no anaky ahoana moa no anekena ian'izany, fa eny fatry ny alina ngeza iny teo kanefa moa olon-dehibe enao, de satria enao ny teny de zao ataona ihany lay izy. Saingy zao rehefa koa malala tsy namaly Jesosy, tsy niteny Jesosy, tsy nitsary Jesosy, navelany Petera anao zay tokony ataony rehetra teo. Ary rehefa nahazo trondro be dia be izy adiny fahaenina, saiky tritra ny aratony, feno ny sampy-kely anankiroa, saiky ny lentika, de niteny tamin'i Jesosy manao hoe miala amiko fa olo-meloka. Ny nahatonga an'i Petera nanaiky an'i Jesosy fahaenina rehefa koa malala de zao, ao amin'i Jesosy ny tena misy ny fahafenona. Feno ny arato, ny filazan'ny Liokazy, feno ny sampy-kely anankiroa. Ao amin'i Jesosy ny misy ny tena fahafenona marina. Tsy mba tapatapany ny ao amin'i Jesosy ny fifaliana, fa ao amin'i Jesosy ny misy ny tena fahafenona. Ary zay ny natonga amin'ny Petera na hoe nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Rehavako malala ho antsika, ho anao mpanompon'Andriamanitra, manaraka an'i Jesosy de zao ampanantenain'ny tenin'Andriamanitra, ampanantenain'i Jesosy fahafenom-piainana ianao. Zao tontolo zao tsy manana fahafenona. Inona moa no omeny zao tontolo zao? Ny enao aza no alaina. Fa izao ny an'Andriamanitra kosa de ny fahafenona no omeny sy ampanantenaina. Ary io ny efa teneny eo amin'ny Jaona 4:10, zaho Jesosy avy hananany sady hananany be dia be fahafenona. Tsy fahafenona amin'ny lafiny materiela ihany io tenenin'i Jesosy ny teny manao hoe zao nge hatramin'izao de ataoko ho mpanarato-olona ianao. Andininy fa folo tsy ny olona kosa no azonao hatramin'izao ankehitriny zao, fa aza matahotra. Zany hoe lay fahafenona tsy amin'ny lafiny hoe materiela iny eo fiainana ve Jesosy ve moa tsy karakara sy teny hoe aza manaza mety ho aninareo, aza manaza eo tafianareo, fa tena lay fahafenom-piainana mihitsy, lay fahafenony lay fifaliana, fahafenony lay fiainam-panahy, fahafenony lay fahendrena. Ao amin'i Jesosy no misy zany fahafenony zany. Ary rehefa miditra ao amin'ny tokantranontsika Jesosy, miditra ao amin'ny fiainantsika manokana Jesosy, de mitondra zany fahafenony zany, de manapa-kevitra tsika. Miteny manao hoe tena tsy tanterak'izay, meloko zay. Inona mahatonga Petera niteny zany? Satria Petera nihevitra fa voafetra ny herin'i Jesosy. Satria Petera nihevitra fa Jesosy de ohatr' azy ihany, tahaka antsika ihany. Zany ve moa vitan'Andriamanitra? Zany ve moa mbo ataon'i Jesosy? Zany ve moa mba de mba omeny Jesosy? Zay za ty. Eny Jesosy ve moa afaka mameny zavatra rehetra, fa za ve moa mba mendrika an'izany? Fa zao rehefa koa malala, ahoana anao ny tsy homendrika an'izany? Ahoana anao ny tsy homendrika omen'Andriamanitra ny fahafenom-piainana? Nahoana isika ny tsy homendrika omen'Andriamanitra ny fifaliana feno ao aminy? Rehavako malala, ny tanjon'ny fahagagana, ny tanjon'ny zavatra maro samihafa ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, de ny hahatonga antsika ho mpanaraka azy, ny hahatonga antsika
ho mpanaraka an Jesosy. Ny atonga antsika ho mpiaradi aminy ka ho mpanarato olona amin'ny taona ny hafa mba ho an Jesosy koa. Dia eto ary avako malala raha mamaky ity tantara ity isika ka nanaraka any Petery Jesosy, nanaraka an Jesosy Petery. Inona reny Jesosy tantarainy Petera raha ao arinany zao fahagagana izao? Inona no tantarainy amin'ny olona raha miteny Jesosy manao hoe ataoko mpanarantolona koa ianao, de Jesosy manao ahoana no tantarainy? Farafahakeliny reto zavatra roa reto ry havako. Ny voalohany de izao, no tsy maintsy ho tantarainy Petera de izao manao hoe lay Jesosy de azo anteherana amin'ny fotoana rehetra. Lay Jesosy de azo anteherana amin'ny fotoana rehetra. Ary zay no afatry Petera ho anao ry havako. Raha ny tantarainy lioka ity tantara ity de izao tino takatrao fa io Jesosy io de azonao ianteherana. Azonao antonina, efa manatona anao, efa ao aminao miantehera am Jesosy. Fa ny faharoa zay tsy maintsy ho tenenin'ny Petera ry havako malala de izao mahay ny zavatra rehetra Jesosy ka tsy very zay rehetra manaraka azy. Ry havako malala zay Jesosy. Inoko fa takatrao ny takatry Petera. Mitiny Petera ho lazaina hoe manaraha an Jesosy. Ho anao zay mpanaraka an Jesosy efa nanapa-kevitra hanaraka an Jesosy, nanapa-kevitra hanompo an Jesosy, de mahazo matoky ianao fa marina aminao toy ny tenin'Andriamanitra itony. Alatsao amin'ny laliny ny arato. Aza atao eny amin'ny sisiny fa alatsao amin'ny lalina. Manaiky ara-miasa aminao Andriamanitra fa aza malaina. Tsy mitaiza olona zatra toloram-potsiny Andriamanitra. Tsy mitaiza olona zatra toloram-potsiny Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny asa andavanandronao ihany, io no hitahiny Andriamanitra anao. Mpanarato Petera, io no hitahiny Andriamanitra azy. Raha mpivarotro Petera, de ho mpivarotro, de tamin'ny alalan'ny varotra koa no naintsony tompo azy. Fa zao ry havako malala, aza mba malaina. Alatsao amin'ny lalina ny arato. Amin'ny fiarina, aza malaina. Jesosy, azon'ny Jesosy atao tsara na ny mitrondro an'ny Petera tsy nisy arato fa tena niara-niasa tamin'ny Petera. Jesosy tsy nitaiza ny Petera ho toloram-potsiny mihitsy izy, na tsy hanao na inona na inona. Fa nitaonan'ny Petera hoe mahereza alatsaony amin'ny lalina ny arato. Azo nareo. Eo ny fahagagana zay nataon'ny Tompo, fa eo ny fiezahana sy ny finoana. Zay tian'ny Tompo ananantsika ry havako malala. Tsy misaraka mihitsy ny finoana sy ny fahatokiana ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra koa ny fanekena hiasa amin'izay sain'Andriamanitra atao. Ry havako malala, alatsao amin'ny lalina ary ny arato. De ho hitsapanao sy ho hitanao fa azo anteheran'i Jesosy ary fahafenona mampanantenain'i Jesosy. Ivavaka sika. Ny Tompo Andriamanitra io, misaotra anao zahay fa mahagaga eo masona ianao. Ianao lay be famindrampo. Ianao lay manakaiky anay, mitsidika anay, miditra ao anatin'ny fiainanay manokana mihitsy aza. Mahafantatra ny mahatery, mahafantatra ny mahaory anay, mahita ny ranomasonay, mahita ny tsy fahombiazanay, ka te hanova ny tsy fahombiazanay ho fahombiazana. Te hanova ny tsy fisinay ho fahafenona. Te hanova ny fantranay ho arena. Tompo, efa nanatona anay ianao. Efa manakaiky anay ianao. Efa mampianatra anay ianao. Reseo lahatra zay Tompo amin'ny fitiavanao. Androtsaka ny arato amin'ny lalina. Androso bebe kokoa na amin'ny asa, na amin'ny fanoloran-tena, na amin'ny fanompona. Mamindrafo aminay Tompo koa raha be famaliny zahay. Mamindrafo aminay Tompo raha toka be andraso izay na amin'ny fanompona na amin'ny fanarahana anao na amin'ny asa. Mamindrafo aminay raha mitavozavozo zahay. Fa olomeloko zahay. Fampitoero aminay Tompo ny finoana sy ny fahatokiana, fa fitiavana sy fifaliana ianao. Mahay ny zavatra rehetra ary ao aminao misy ny fahafenona. Mivavaka izay Tompo an'ireo mpianatra mamaraparana ny famerenan-desony hiatrika ny baccalauréat amin'ny alatsinainy izao. Mampahireza azy ireo ianao. Fahazavan-tsaina ny ondrikelinao, ny zandrinao Jesosy. Alamino ny fandaharam-potoana Tompo fahendreny izy ireo.
ay andamina ny fandaharam-potoana taio ary amin'ny fanadinana ilamina sy izotra atsaka ny sandavany manapiny iray aman-dreny manapiny ankonana tsirairay mba ahavitany bakalorea sy ny fanadinana arak'izay mahampety ny zandrinao rehetra Jesosy de manonona ny fiadananao amin'izy ireo zay Jesosy sy ny fahombiazana zay fampanantenainao ny zandrinao aminao Jean Kristy mpamonjy nanaovana izany vavaka izany